le vaovao a zay voizina zany amin'ny aina manjery amin'izao fotoana izao a mikasika an'le karerana kristaly vitanina eny akaroka. Ny voizina amin'izao fotoana izao a ny resaka hoe ny faty olona teny a de voizina amin'ny aina manjery de zavatra zay a de tiany zareo atongavana de ohatrany hoe ohatra resaka adipoky satria tononona mazava tsara le hoe atandreo hoe le maty a sensisa de tianay zany tompona karera no mampilaza antsika boka malagasy hitondra ny fitoniana fa tsy nisy faty olona tamin'ny karera tsara marina tsara asanay ny fitrandrahana kareranay no hoesana fady aminay mamono olona fady aminay mamono biby eny amin'ny karera satria fa fady andatsahany zany amin'ny karera maika fa hoe ain'olona no latsaky eny amin'ny karera zany a tsy azo atao mihitsy zany na de hoe amin'ny fiainana malagasy fotsiny ary fa ny atondian'ny mpitandro filaminana teny a de ny karera de efa nakatona tamin'ny 12 desambra nakatona raha-panjakana tamin'ny 12 desambra ny karera tsy azo resana intsony de nandefasana reo mpitandro filaminana teo reo a ny fangalatra karera tao amin'ny karera lalala an'ireo izy reo somary manao bebe loha de tsy maintsy manao tividanitra ny iny mpitandro filaminana mba ialany teo satria bebe loha zareo de tao anatin'le zay le tividanitra zay no mitsoka ny olona mitsoka ny anavaratra makany manakany de tao anatin'ny fitsoana hoe anankiray ozy a anankiray no mienjera tamin'ireo olon'ireo de naratra ny tonga zay ny zava-misy tany amin'ny karera zany zavatra zany a de azo anaovana fanadiadiana ifotony raha ilana ny vaovao a firofo ilana amin'izany zavatra zany fa ny tena iangavianay zany a ny vahoaka malagasy a de mba tsy hinanam-bolony loatra marina fa hoe marary aina gasy zany no maty a marary zany tsisy de tsy marary amin'izany tsika ary sanatria zay tsy hoe manamaivana an'izany raha sanatria ka nisy zany fa tsy hisy zany zahay a fa zavatra firomy izy ty a tadiavan'ny zalao atao resaka politika miasa fitrandrahanay fitrandrahana renaky tany ka tsy ekenay ny amady anazy a resaka politika sy fifakalahana amin'izareo ao ambonimbony ao zay zany tsy tehiditra amin'izay mihitsy a fa de miantso amin'ny fahatoniana satria mbola misy raha mandeha any amin'ny tribunaly amin'izao fotoana izao a de samy miandro ny valiny sika